ty marina andeha faharoa amby folo ny olona tsy maintsy misy foana aloha zany eo anatin'ny fanatanterahana ny hetsika toy izao matoa zany safidy eo amin'ny palais des sports amin'ity fotoana ity dia nisy olana satria ny infrastructure eto amintsika zany tsy dia navaly loatra ny hetsika nataon'ny fehipahatra amin'izay satria goavana le izy a dia nisy olana eny amin'ny fanatanterahana ohatra ny resaka fivezivezena ohatra ny lasa desaxé le izy a dia teo koa ny olana eo amin'ny raha malady zany mpamonjy fehipahatra eo aloha misy olana eo amin'ny resaka herinaratra zany a fa amin'ity zany a matoa zay safidiny eo a dia namana an'ireo olana rehetra zay nitrangatra amin'izay raha miresaka ankapobeny aloha zany ny malagasy dia tonga dia miteny izy hoe mpiombo sy mpamboly izahay ao anatin'ny ankapobeny zany le miresaka amin'le salanisa be dia be iny tsy teneniko iny tsy haiko tsony izy zao na 4% na 4% zany fotra miova sy miena mitombo fa ny tena tiana resana zany dia amin'le matianina ny professionnel tena manao an'le asa zany a tsy dia misy loatra aloha ny atotanisa fa araka ny fanazavana teo hoe izahay dia manentana ny olona zany a manao fiompiana mahavelona fambolena mahavelona jony mahavelona tafiditra anatin'izany moa zany famokarana trondro anatin'ny jona fa tsy ilay andrakandrana intsony ny amin'izao fotoana zao aloha zany raha pite amin'ny côté ana MPE dia fitsanganan'ireo atao hoe société agricole zany maro efa maro izy amin'izao fotoana zao zany no mitsangana société agricole io mety manao izy a fiompiana lehibe dia efa tsy maintsy miditra amin'izay izy manao société individuelle izy eo anatin'ny fiompiana io ao koa ny fa any amin'ny fambolena sy ny famokarana